Dia mbola faly miarahaba antsika rehetra ny tenako amin'izao hariva izao misaotra betsaka amin'ny fanatrianareo indray an'ity fotoan'ny mpampianarana ity izay andiniantsika manokana mandritra ity herinandro ity, ny tranga lehibe manandanja nandritry n'iny herinandro masina, ny herinandro farany izay mitondra antsika any amin'ny rapitso alohan'ny izay fotoana izay nandehanan' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana. Ka tranga lehibe izay nitranga tamin'ny andro alakamisy, tamin'izany moa izany no jerentsika androany anatin'ny fotoana izay ananantsika, ka noho izany araka ny mety ho hitanareo dia somary fenofeno fotoanantsika ka tena engany isika afaka hifantoka soamantsara ary raha misy sendra hoe nandalovako vetivetika loatra na tsy arako dia afaka mbola mijery ihany an'ity vidéo ity moa ianao raha izany. Ny andeha ho jerentsika anatin'izany dia ny arahan'i Jesosy tamin'ny mpianany nihinany ny sakafo fankalazana ny Paska tao amin'ilay efitrano ambony, ary eo ihany koa isika hijery ihany koa ny fotoanany Jesosy mivavaka tao Getsemane nanamborana azy ary ny fitsarana izay nahazo azy. Izay zavatra rehetra izay no mitranga ao anatin'io hariva io alakamisy io andron'ny alakamisy io ka dia engany eo vonona tsara isika ary ho hisy sakafom-panao antsika ny fandinihana an'izany. Ny voalohany jerentsika amin'izany moa izany dia ilay sakafo fankalazana ny Paska izay nohan'ny arahan'i Jesosy Kristy nihinana niaraka tamin'ny mpianany. Izany zavatra izany moa dia voapetraka ao amin'ny Exodosy 12 na ny fomba fankalazana an'izany na dia ny karazana sakafo aza izay tokony hohanina amin'izany, misy sasany izay voatonona ao anatin'izay. Ka ny alakamisy maraina dia nandefa ny mpianany Jesosy hanao zavatra anankiroa. Ny voalohany aloha dia andeha hitady ondry iray, andeha hitady an'ilay ondry izay andeha ho zarain'zareo, andeha hohanin' zareo rehefa hankalaza ny Paska izy ireo. Fatsoinan'io sakafon'ny Paska io moa dia hoe sedera, tsy hoe ilay sedera ilay hazo ilay amin'ny teny gasy fa sedera fotsiny, SEDER. Ary amin'izany zany nalefan'i Jesosy ny mpianany mba andeha hitady ondry, mba andeha hamony an'iny ondry iny any amin'ny tempoly araka ny fanao, ary ihany koa hividy an'izay rehetra ilaina ho an'ilay sakafo hariva sy hanomana an'izany. Fa ny tanjon'izy ireo faharoa, ny zavatra tokony ataon'izy ireo faharoa ihany koa dia ny hitady efitrano mba ahafahan'izy ireo miaraka rehefa tonga ny hariva, rehefa miletika ny masoandro dia miaraka hihinana ny sakafo izy ireo, ka mila mitady efitra ny mpianatra ny hanaovana an'izany. Ka andao tsika ao Marka 4:12 nanombonintsika azy dia ao Marka 4:12 ny 12 ka hatramin'ny 15 moa no vakiantsika amin'izany. Dia amin'io isika misy antsipiriana na hoe ny zavatra anankiray izay matetika voadingana ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Marka 4:12 manomboka eo amin'ny 12. Ary tamin'ny voalohany andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira izay famonoana ny Paska dia hoy ny mpianany taminy: aiza no tianao alehanay anamboaranay mba hinananao ny Paska? Dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany izy ka nanao taminy hoe mankanesa any an-tanàna, ary isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo dia manaraha azy, ary lazao amin'ny tompon'ny trano izay hidirana hoe izao no lazain'ny mpampianatra: aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro, ary izy hanoro anareo ny efitra malalaka ambony rihana izay voahisy fipetrahana sady voavoatra tsara ary no amboariny ho antsika. Magaga anie izany tantara izany raha dinintsika, lasa mora tokoa ny asan'ireo mpianana ireo satria mila mandeha fotsiny izy ireo dia mahita olona izay mitondra rano ary iny no arahany, ary izay ny efitrano izay andeha hanaovan'izy ireo ny Paska. Maria aketo fa i Jodasy dia maheno an'izany baiko rehetrarehetra izany, mety tsy izy ny anisan'ny voahiraka fa maheno an'izany ary mahita ny zavatra rehetra mitranga, mahita fa tena efa voafehin'i Andriamanitra, voafehin'i Jesosy Kristy amin'ny atsipiriany ny zavatra mitranga tamin'ny fotoana io. Ka rehefa tavory izany tonga ny alakamisy hariva ka tavory zareo tao amin'io efitrano ambonin'ny rihana io araka ny hitantsika eo, dia niaraka nipetraka izy ireo manodidina latabatra. Ka tamin'izany fotoana izany tsy ohatrantsika hoe mipetraka ambonina latabatra dia misy seza eo, fa ilay karazana latabatra tamin'izany fotoana izany dia latabatra ambany dia ohatran'ny U ny fipetrany misokatra ohatran'izao izany, dia ny olona mipetraka manodidina an'iny triclinium nantsonana azy,
ary tsy tena hoe mipetraka ny olona fa somary mitsilany ka miankina amin'ny kiony ankavia. Dia samy miankina amin'ny kiony ankavia zany ny olona rehetrarehetra manodidina latabatra io. Fantatra tsara hoe aiza daholo ny toerana nipetrahan'ny mpianatra rehetrarehetra tamin'izany fotoana izany, fa ny zavatra fantatritsika araka soratra masina dia hoe tamin'ny ankavanan'i Jesosy nisy an'i Jaona, tamin'ny ankavian'i Jesosy nisy an'i Jodasy, ary ampitan'i Jaona dia nisy an'i Petera. Izay ny zavatra fantatritsika ny amin'izany. Tena tsy manam-potoana isika lahelo moa izany ny andeha andinihana ny antsipirian'izany sakafo izay hohanina tamin'izany fotoana izany, fa ny ireo ampahany rehetrarehetra ao anatin'izany sakafo izany dia manan-danja avokoa, ary tsy hoe manan-danja ho an'ny jiosy ihany fa na dia ho antsika aza kristianina ankehitriny dia misy akony amin'ny nataon'i Jesosy Kristy izay zavatra izay, fa tsy manam-potoana isika ny andeha andinika an'izany manokana ankehitriny, fa angambana ny faharanana raha manontany amiko manokana ianareo dia afaka lazaiko anareo izay zavatra izay. Fa mandritry n'io sakafo io zany, tamin'io alina io, tamin'io alakamisy io, alina io no Jesosy no nametraka n'ilay fanekena vaovao amin'ny rany, ary tamin'io fotoana io koa izy no nametraka n'ilay fanasan'ny tompo araka ny efa fantatritsika izay. Eo mandritry n'io sakafo io ihany koa izy no milaza efa maminany fa ho tanteraka ny Zakaria 3:17 ka rehefa ho voasambotra izy ilay mpiandry ondry dia hiparitaka avokoa ny ondry. Fa ny zavatra izay tiako hisarenantsika, ny saintsika dia izao hoe fantatra ara-tantara hoe inona ny hira nataon'izy ireo nandritry n'izany sakafo izany. Ireo hira ireo dia hitantsika any amin'ny Salamo 7:1 hatramin'ny Salamo 7:1 no antsoina hoe Halel. Ka ireo hira ireo fatao rehefa harivan'ny Pasika ohatran'izao dia ny hira telo voalohany, Salamo 7:1 ka hatramin'ny 5:1 no hiraina alohan'ny sakafo, dia ny Salamo 4:20 ka hatramin'ny 7:20 no atao ao aorianan'ny sakafo. Ka eo amin'ny Matio 4:20 dia voasoratra ao hoe ny hira fiderana izy ireo, dia vita ny hira fiderana dia zay izy ireo vao nandeha tany an-tendrombohitra Oliva. Tsy mahagaga anareo ve sy te ohatran'ny hoe mametraka antsika ao anatin'izany sehatra tontolo izay nisy an'i Jesosy izany, fa ahafantarantsika hoe inona ilay hira farany, inona ilay hira fiderana farany dia nataon'i Jesosy Kristy niaraka tamin'ny mpianany alohany andehanan'izy ireo tany an-tendrombohitra Oliva. Andaony isika andeha hijery ny toin'izany hira fiderana izany dia ao amin'ny Salamo 7:20. Salamo 7:20 ka ho vakiantsika amin'izany manomboka eo alohan'ny 5:20 nandraisantsika azy noho ny fotoana, dia manomboka eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny farany izany. Voay ny vavahadin'ny famarinana hiditra eo aho ka hideran'i Jehova. Ity ny vavahadin'i Jehova ny marina no hiditra eo. Hideranao aho fa efa namaly ahy ianao ka efa famonjena ahy. Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra. Avy tamin'i Jehova izany ka mahagaga eo imasontsika. Ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy hiravoravo amin'izao isika. Mifona aminao Jehova o vonjeo e, mifona aminao aho Jehova o ambino e. Ho tahinany izay avy amin'ny anaran'i Jehova, avy ao an-tranon'i Jehova no hitsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehova ka nampahazava antsika, rohiziko fe ny fanatim-piravoravona na dia hatreo amin'ny tandroky ny alitara aza. Andriamanitro ianao ka hideranao aho, eny Andriamanitro ka hanandratra anao aho, midera an'i Jehova fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindrampony. Naka fotoana isika namaky an'izany satria ireo no teny eo amolon'i Jesosy raha andeha hiala avy ao Jerosalema izy voaka meny Atsinanana ka andeha any amin'ny tendrombohitra Oliva, handalo ao Getsemane ka hiafara any Golgota. Io ilay Mesia izay voahira, voaresaka ao anatin'io Salamo io izay efa teneniko aminareo efa 2 andro lasa zay ho andeha ho jerentsika akaiky. Izy tokoa ilay vato tonga fehizoro, ilay vato izay nilavin'ny mpanao trano, lavin'ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany, nefa izy no andeha ho atsanga ny Andriamanitra iray
ho vaty fehizoro ao anatin'ilay tempolo vaovao izay tsy vita amin'ny tanin'olombelona. Ka noho izany dia araka ny 420 io andro izay anaovan'Andriamanitra an'izany tokoa no andro nataon'i Jehovah ary andro firavoravoana tokoa ho antsika, ho an'ireo mpanaradia azy. Ary Jesosy Kristy ilay tonga voatahy manokana izay tonga amin'ny anaran'i Jehovah. Rehefa miteny zany isika rehefa manonona an'io andininy io hoe ity andro ity no andro nataon'i Jehovah, dia tsy miresaka momba ny andro izay hoe mibalika ny masoandro, mihirahira ny vorona ny tokotany, andro mahafinaritra, fa misy andro iray manokana izay tena voatendry ao anatin'io andininy io, dia ilay andro izay nahatongavan'ilay iray izay tonga amin'ny anaran'i Jehovah ka nahatonga anazy nolaviny ny olona, nanolotra ny ainy, kanefa nataon'Andriamanitra ho vaty fehizoro ny famonjena. Ka tsy tokony fifaliana ho antsika tokoa ve ny fahatsiarovana an'izany nataon'ny Tompo ho antsika izany. Ka tapitra moa io sakafo hariva io, ka raha miverina isika any amin'ny Matthieu 5:20 dia hitantsika fa eo amin'ny andininy 6:30 izay dia hoe lasa izy ireo ka i Jesosy mba mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane. Ny magaga eto dia hoe any amin'ny teny fototra dia tsy misy resaka mihitsy ny hoe saha, ilay hoe Getsemane, fa hoe amina toerana anankiray atao hoe Getsemane. Ny Getsemane manko ny dikan'ny Getsemane amin'ny teny fototra dia hoe fanindriana ahazoana menaka, ilay presse ireny zany ilay zavatra ilay hoe ohatran'ny vato izay izay manindry an'ilay voanina oliva mba hangalana ny menaka avy ao anatin'io oliva io. Ka atao amin'ny toerana io azy eritreretina ara-tantara hoe io mihitsy ilay toerana misy azy, dia tena misy an'izay toerana izay, misy an'ilay toerana izay afaka hanasiana vato hanindrinana ilay voaloboka, dia ao ambadika ao misy lavabato, dia ao anatin'io lavabato io no tehirizina, no raisina daholo ilay menaka izay voapotsitra izany. Ka ny fandinian'ny mpandinika ara-tantara azy dia Jesosy sy ny mpianany dia natory tao anatin'io lavabato io. Ao zareo voaharo tsara ary tsy voahelingelina ary tsisy nahafantatra hoe tao zareo ankoatran'ny mpianatra ihany. Dia izay nahafantaran'i Jodasy ihany koa hoe taiza no misy azy ireo. Mandra-pandroany dia afaka mandeha mijery an'izany lavabato izany ny olona izay mandalo any Jerosalema any. Ka tao Getsemane dia marina araka ny Jaona 7:21 dia hoe misy saha teo akaikin'ilay lavabato, fa tao i Jesosy no nandeha nivavaka. Ka andeha hivavaka isika izany vavaka izay ataony izany ao amin'ny Matthieu 5:20 dia ny 4:30 ka hatramin'ny 5:30. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane, tonga tao Getsemane zany, ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola mankeroa hivavaka aho. Ary nitondra ny Petera mba amin'ny roa laza anak'i Zebedeo izy, dia nalahelo am-po sy ory indrindra. Dia hoy izy taminy, fandieranovana loatra ny fanahiko, toy ny efa ho faty, mitoera eto ka miara tory amiko. Tena hitantsika eo ary hitanareo amin'ilay andininy eo aoriana eo fa intelo Jesosy Kristy no mandeha mitokana mivavaka, ary isaky ny mandeha izy dia mangataka an'ireo mpianany anankitelo ireo mba hitoetra eo ka hiambina ka hiaraka hivavaka aminy. Kanefa izy ireo dia resy tory dia natory avokoa intelo. Fa ny zavatra tena tiako tsindriana eto dia mba ho tsapantsika fa tena nalahelo mafy tokoa ny Tompo, ary ory indrindra hono izy araka ny 7:30, ary tena fandiranovana mihitsy izy noho ny fahafantarany an'izay zavatra miandry azy. Fantany ny sedra sy ny fahoriana izay miandry azy, dia ny fisotroany, ny kapoaka, ny fahatezerany rainy eo amin'ny hazo fijaliana. Andao vetivetika anie isika any amin'ny Hebreo 5 mba hatsapantsika an'izany ihany koa an'izay zavatra nataon'i Jesosy Kristy izay tena hoe manan-danja tokoa tamin'ny fotoana io. Hebreo 5 dia ny 7 ka hatramin'ny 10. Hebreo 5 7 ka hatramin'ny 10. Tamin'ny andro nofiny
raha nanao fivavahana sy fangatahana momba ny fitarainana mafy sy ny ranomaso be tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahainy no ny fahatahorany an'Andriamanitra azafady, dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka azy. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy, fa notononon'Andriamanitra ho mpisorona be araka ny fanaony Melkisedeka. Hitanareo tenenina hoe fa niaritra fitarainana mafy sy ranomaso be no nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny fotoana io. Ary raha tsy nandalo an'izay izy dia tsy afaka ho loharano ny famonjena mandrakizay izay atolotry Jesosy Kristy. Tsy afaka ho loharano mandrakizay ny famonjena Jesosy Kristy raha tsy nankatoa ny sitrapony rainy. Tsy afaka ho loharano ny famonjena mandrakizay Jesosy Kristy raha sendra nilatsaka tao anatin'ny fahotana ka tsy niatrika an'izay fahatezerana an'Andriamanitra izay. Kanefa fantatritsika fa tsy izany. Ny tompontsika dia tsy nanota. Ny tompontsika dia nianatra tokoa an'izany fankatoavana ny ray, na nianatra tokoa ary naneo ohatra fankatahaka amin'izany fankatoavana tanteraka ny sitrapony rainy izany, ka nanolotra ny ainy ho ambanin'izany fahatezeran'Andriamanitra izany izay hiatraminy afaka ora vitsivitsy. Tena magaga tokoa ny tompontsika, magaga tokoa ny famonjena izay natolony ho antsika. Ka rehefa tafaverina izy avy nivavaka fanotelony dia nahita ny mpianany mbola natory teo, ka niteny tamin'ny mpianany izy hoe mifoaza ianareo fa efa ho avy tokoa ireo Jodasy sy ny miaramila andeha hisambotra azy izany. Nangataka an'izy ireo izy mba hitsangana. Ary fantatrareo moa ny tantara, nanantona Jodasy ka nanoroka an'i Jesosy mba hamantarana hoe io tokoa ilay izy. Kanefa i Jesosy tamin'izay fotoana izay niteny hoe nanontany hoe iza moa no andeha hosamborinareo, dia hoy zareo hoe Jesosy, dia hoy hoe izaho no izy. Ary tamin'izy niteny an'izany araka ny teny ao amin'ny Jaona 7:20-9 dia hoe tonga dia nilatsaka tamin'ny tany avokoa ireo miaramila rehetra, ka navelany Jesosy nitsangana soamatsara izy ireo ary nantany an'izy ireo iza moa zany le tadiavinareo. Dia hoy izy ireo hoe Jesosy, dia hoy Jesosy hoe ay, raha zako ny tadiavinareo zany ho izy fa avelao andeha ny mpianatro. Ary tamin'izay fotoana izay moa i Petera dia nanapa-kevitra hoe hiditra an-tsehatra ka nitapahany ny sofiny Malkusy le andevin'ilay mpisorona be, dia nalain'i Jesosy soamatsara iny sofiny iny ka napetany indray dia sitrana tanteraka. Mila tsapantsika ny zavatra mitranga amin'io fotoana io. Misy efa fanehoana hita maso ny tena maha-Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Misy fahagagana anankiroa mitranga tamin'io fotoana io izay nanamborana an'i Jesosy Kristy, kanefa ny mbola tsy nino, tsy niova fo i Jodasy, mbola nanatanteraka n'izay zavatra kasain'zareo atao ny miaramila, ary tsy nisy nieritreritra niako ny zavatra vao nataon'i Jesosy teo, nampienjera miaramila amam-poniny mihoatra, ary nasitrana teo ny eo ny sofiny olona anankiray. Ka nefa mbola mitohy izay satria izay ny sitrapon'Andriamanitra hoe hiatra amin'i Jesosy Kristy. Ka taoriana nanamborana azy dia fantatrareo fa nandritry ny alina iny, nanomboka tamin'ny lakamisy alina iny fandrapatonga ny zoma maraina be, dia andeha hiatrika fitsarana telo indroa taona Jesosy Kristy. Dikan'izany hoe fitsarana anankienina ny andeha ho atrehan'i Jesosy Kristy. Ny voalohany, ny telo voalohany dia eo anatrehan'ny fitondrana jiosy. Voalohany eo anatrehan'ny Aniasy izay rafozan-danin'ny Kaiafa ilay mpisorona be, ary mpisorona be ihany koa, mety mpisorona be teo aloha Kaiafa ny ankehitriny, fa teo alohan'ny Aniasy aloha voalohany, teo alohan'ny Kaiafa ny faharoa, ary teo alohan'ny Sanediona, na dia hoe apahan'ny Sanediona angamba no teo ny fitsarana fahatelo tamin'ny teo alohan'ny fahefana jiosy. Dia misy ihany koa ny fitsarana telo eo alohan'ny fahefana Rômana, dia teo alohan'ny Pilato voalohany, dia avy eo nalefan'ny Pilato tany amin'ny Heroda Antipasy dia niverina teo amin'ny Pilato indray.
Ka hitantsika zany fa niahitra fitsarana anankienina Jesosy Kristy tao anatiny izany alina izany. Kanefa ny zavatra tena tiako tsindriana amintsika dia zao: tsy nisy tamin'ireo fitsarana ireo no ara-dalàna, ary ireo jiosy izay nitsara azy dia nandika lalàna izay napetrak'izy ireo ihany noho ny fahatezerany sy noho ny finiavany, araka ny efa hitantsika nanomboka tao amin'ny Matio 5:27 hoe hitadiavan'izy ireo fomba izay ahafahany andeha hamonoana an Jesosy Kristy, ka nandika lalàna izay napetraka zareo ihany izy ireo, ary lalàna maro no nadikan zareo, mihoatra ny 20. Fa sasasana amin'izany no andeha hotononoko aminareo mba ho tsapanareo hoe inona daholo izany zavatra nataon'zareo zany dia tena hoe fitsarana tsisy dika, tsy ara-dalàna no nahazo an Jesosy Kristy. Voalohany aloha, tsy misy fitsarana izay tokony atao amin'ny alina araka ny lalàn'ny jiosy izay atao hoe misina. Araka n'izay misina zay dia tsy tokony misy fitsarana izay atao alohan'ny fanolorana izay atao amin'ny maraina rehefa mipoitra ny masoandro. Ka no tokony ho izy zany dia tsy tokony nitsaraina Jesosy tamin'ny alina. Faharoa, raha vakiantsika tsara ny ao amin'ny Jaona 7:20 dia hitantsika fa nataony zareo ankafonafona izany fitsarana izany, tsy nataony zareo ampabe maso. Ny misina ihany koa dia miteny fa hoe tokony ampabe maso ny fitsarana ohatran'ireny fa tsy azo atao miafonafona izany. Fahatelo dia hitantsika indray any amin'ny Lioka 2:20 andiny 4:20 dia miteny antsika fa tao amin'ny tranony sorina be dia tao antranon'ny Kaiafa zany izy ireo no nitsara an Jesosy. Zany ihany koa dia mbola mandika an'ilay misina, satria raha tokony ho izy rehefa manao fitsarana ny Sanedriona dia tokony ao amin'ilay trano fitsarana izay ao amin'ny kianjan'ny tempoly no tokony nanaovan'ny zareo an'izany fitsarana izany. Fahaefatra aorianan'izay dia hitantsika fa avy ao amin'ny Matio, raha mandeha tsika ao amin'ny Matio 4:20 indray dia ny 7:20 dia hitanareo eo fa ny tonga dia izy ireo ny Sanedriona zany no tonga dia nanomboka miapanga an Jesosy. Zany ihany koa dia tsy araky ny lalàna, satria araky ny lalàna raha tokony ho izy ilay miaro tena dia Jesosy Kristy no tokony afaka niteny voalohany fa tsy zareo no niteny voalohany. Hitantsika ihany koa tao aorianan'izay nefa rehefa mbola nitohy izay fitsarana izay fa nitondra karazana vavolombelona maromaro izy ireo mba hiapanganan Jesosy, ary mazava ny teny ao amin'ny Matio 5:20 ny andiny fa 1:20 fa hoe ny mifanohitra azafady fa mifanohitra aza ireo fijoron'ny vavolombelona anireo vavolombelona maro samihafa ireo. Ao anatiny ny lalàna ny misina dia tokony mifanaraka avokoa amin'ny antsipiriany rehetra ny tantara izay omen'ny vavolombelona rehetra. Eo ihany koa hitantsika ihany koa eo amin'ny andiny 5:20 fa lazain'ny Kaiafa fa niteny-dratsy nanao blasfema i Jesosy Kristy. Anatin'ny lalàna ny misina, fomba anankiray ihany ny ahafahanao manao blasfema dia ny manonona an'ilay anaran'Andriamanitra ilay hoe Yahwe, atao hoe tetragrammatona moa zany, dia hoe le litera 4 le izy amin'ny teny hebreo dia le tena anaran'Andriamanitra izay nilazain'ny Kaiafa fa hoe nitononony Jesosy Kristy. Nefa fantatritsika fa tsy nanonona an'izany Jesosy tamin'ilay teneniny eto, fa ny teny ampiasainy dia teny nindraminy avy any amin'ny Daniela 7 sy Salamy 10:1. Dian'izany hoe na dia ilay fiampangan'ny Kaiafa azy aza dia tsy marina araka ny lalàn'izy ireo. Hitantsika ihany koa fa raha hoe nanapa-kevitra izy ireo no hoe andeha hamono an Jesosy Kristy ka hoe miendrika ho vonoina, raha hoe fiampangana mahery vaika toy izany ka hoe mitarika any amin'ny famonoana olona no atao, dia tsy afaka hoe ilay andro nanaovana ny fitsarana no hanononana an'ilay fiampangana, fa tokony miandry farafaratsiny 2 andro. Ary tsy vitan'izay fotsiny fa rehefa tononona ilay fiampangana dia raha tokony ho izy mbola tokony miandry 3 andro zay vao vonoina iny olona izay mendrika ho vonoina iny. Hitantsika fa tsy izany no mitranga eto amin' Jesosy Kristy fa iny alina iny ihany dia ataon'zareo mihitsy izay hafaingana ny fitsaranan'i Jesosy Kristy ka hamonoana azy aingana, satria manelingelina an'zareo sy ny fahefana izay ananan'izy ireo izany. Mbola miampy ihany koa ny anankiray dia hoe raha tokony ho izy io vanim-potoana io dia vanim-potoanana
efa manakaiky sabata ary ihany koa hoe vanim-potoanana fankalazana misy fety jiosy tamin'izay fotoan'izay ary mazava ny misina ihany koa ny amin'izay lafin'izay fa hoe tsy tokony misy fiampangana, tsy tokony misy fitsarana atao mandritry ny andro firaviravona. Ampy ho antsika ve izay mba hitantsika fa tena hoe nialali ny fankahalan'ireo mpitondra fivavahana an' Jesosy ka vonona izy ireo ny andika ny lalàna izay napetraka izy ireo mba hamonoana azy. Dia ao anatin'izany dia tsy rariny ny fitsarana nahazo ny tompontsika. Tsy rariny kanefa izy dia nisafidy nijanona angina. Nangina izy teo anatrehan'izay satria fantany fa mbola tsy refesi-mandidy fa mbola eo ambonin'izay zavatra rehetra izay ny fiandrianan'Andriamanitra ary izao ny sitrapon'Andriamanitra ho azy. Mila tsaroantsika izay rehefa mandalo ny tsy rariny ihany koa isika, rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika izay tsy araky ny tokony ho izy, izay tena hoe fandikana lalàna, izay tena hoe tsy araky ny lalàna dia tokony tsaroantsika fa ny tompontsika ihany koa dia nandalo an'izany tamin'ny fandalovany tamin'ity tany ity. Ary mbola mitohy izany satria fantatritsika fa ny Rômanina dia tsy namela ny jiosy satria zareo moa tena mitantana tamin'ny firenena iny ny anao an'ilay atao hoe lex gladii, na ny hoe ny lalànan'ny sabatra na ny hoe ny famonoana olona. Fa rehefa misy olona izay tiany jiosy ho vonoina dia tokony ho entiny any amin'ny Rômanina dia ny Rômanina manapa-kevitra raha tena mendrika ho vonoina marina io olona io ary manatanteraka izany. Ary fantatry ka hafa tsara izany ka napiditra an-tsehatra ny Pilato izy. Kanefa fantany fa i Pilato tsy andeha hiaraharaha an'izay resaka blasfema amina fivavahana jiosy izany, ka noho izany izy namorona fiampanganan' Jesosy fa hoe nikomy tamin'ny fitondrana Rômanina hono Jesosy ka nentina teo anatrehan'ny Pilato. Izany nentina teo anatrehan'ny Pilato Jesosy dia fantatritsika fa tsy nahita na inona hiampangana any Jesosy Pilato. Ka noho izany tsy hainy izay atao fa tsaroany tampoka fa hoe sendra nandalo ao araky ny ao amin'ny Lioka 7:20 dia hitantsika fa sendra nandalo tamin'iny faritra iny i Herôda Antipasy. Herôda Antipasy anisan'ny zanak'ilay Herôda voalohany tamin'ny fahazazan'i Jesosy izay miandraikitra ny faritry Galilia. Dia rehefa fantany fa hoe avy any Galilia Jesosy Kristy dia hoe aleo alefako any amin'ny Herôda Antipasy izy dia aleo izy no mamaha an'ilay olana. Herôda Antipasy nangataka an'i Jesosy mba hanao fahagagana na hiteny fa tsy niteny, tsy niloabava Jesosy na ny kely aza, ka naveriny Herôda Antipasy teo anoloan'ny Pilato indray izy ary teo angamba amin'ny Pilato nanontany tena hoe inona re ny andeha ataoko amin'ity olona ity. Dia hitantsika ary fa inona ny zavatra nataony. Nataony nitsarony hoe karazana lalàna fa hoe afaka mamaha olona anankiray izy dia nomeny safidy ny olona ao amin'ny andaony isika ao amin'ny Matthieu 7:20 dia ny 7:70. Matthieu 7:20 ny 7:70 azafady tompoko. Koa no nitafangona teo ny olona dia ho Pilato taminy, iza moa no tianareo alefako ho anareo, Barabasy sa Jesosy izay atao hoe Kristy? Eto moa dia misy zavatra anankiray izay mety aliana antsika ary mety tsikaritrintsika raha tsy mandinika akaiky. Ilay teny hoe Barabasy amin'ny teny arameanina dia midika hoe zanaky ny ray, zanaky ny rainy. Ary ara-tantara misy porofo maro, ara-tantara ary misy porofo ihany koa ara-tsoratra, misy ny atao hoe manuscrit izany na ny hoe ny dika teny, ny baiboly izay hita avy tany amin'ny taonjato fahasivy izay hoe tsy hoe Barabasy fotsiny no misoratra eo fa izay ahafahantsika mahafantatra fa ny anaran'io Barabasy io dia Jesosy ihany koa. Anarana izay fanomen'ny olona izany tamin'izany fotoana izany. Ka hitanareo ve ilay zavatra mitranga eo? Hitanareo ve izany amin'izany fitondran'Andriamanitra izany hoe iza ilay safidy anankiroa izay omeny Pilato ny olona, na izy ireo andeha hanafaka ny Jesosy Barabasy na izy ireo andeha hanafaka ny Jesosy Barabasy. Fa ilay iray mpanota, ilay iray tsy nanota.
Le ray Jesosy zanaky ny rainy ety an-tany, rainy ara-nofo. Le ray indray Jesosy zanaky ny rainy any an-danitra. Nanana an'izay safidy izay ny olona, ary fantatrareo moa inona ny safidy ny raisiny. Ny safidy ny raisiny noho ny fanerena sy ny teny mahery vaika izay nataon'ireo mpitondra fivavahana jiosy mba hiampangana an'i Jesosy, dia nisafidy izy ireo ny hanafaka an'i Barabasy, koa navelan'ny Pilato nanasa tanana izy ka navelany ho vonoina i Jesosy Kristy, ilay Mesia, ilay tena zanak'Andriamanitra. Ankehitriny isika rehetra ihany koa dia manana an'izay safidy izay. Manana an'izay safidy izay hoe andeha anaraka na andà na hisafidy an'ilay tena zanaky ny ray any an-danitra, dia i Jesosy Kristy. Ilay zanaky ny ray izay tonga nofo nidina tetỳ an-tany mba ho atolotra ho famonjena an'izao tontolo izao. Ilay vato izay nolavon'ny olona ka efa tonga ho fehizoro. Ilay niaritra ny tsirariny noho ny fitiavany antsika. Ilay nahilikiliky ny olona, ilay nikapohy olona, ilay niesoany olona, ilay nilozan'ny mpianany, ilay niaritra ny mafy tokoa mba hamonjena anao sy anao. Misy safidy izay tsy maintsy raisitsika ihany koa ankehitriny eo anatrehan'izany zanak'Andriamanitra izany. Ino azy ve ianao? Ary efa mino azy ve ianao dia efa nametraka ny fiainanao iray manontolo eo ambanin'ny fahefany ka matoky tokoa fa na inona no mitranga eo amin'ny fiainanao dia izy no efa nandahatra ny zavatra rehetra izay hitranga, ka tsy misy zavatra mitranga ivelan'ny sitrapon'izany Andriamanitra izany. Anao sy anahako ny safidy ary mazava amin'izay zavatra ataontsika isanandro, ny fihetsikitsika, ny fitenintsika ary ny eritreritrintsika, ny safidy izay efa noraisintsika. Ka dia mbola misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny ahafahantsika nandinika an'izay teny izay ary nandinika an'ireo tenin'Andriamanitra izay sy ny tranga rehetra izay nitranga nandritry ny alakamisy hariva iny, 2 taona lasa izay. Marina fa haingaikaingana nanaovantsika an'izany, fa aingany mitondra fampaherezana ho anareo ara-panahy izany ary fieritreretana hatrany ary fisaintsainana momba n'ilay fanoloran-tena izay nataon'i Jesosy Kristy, ary tena hoe hatratra ny faratapony rapitso amin'ny fanolorany ny tenany eo amin'ny hazo fijaliana. Mivavaka isika. Andriamanitra rainay ao dia mbola misaotra anao izay ny amin'ny nahafahanay nandinika tokoa ny izany fanoloranao ny tenanao izany, ka tena vonona tokoa ianao niatrika ny mafy ho anay. Tena tsapanay tokoa Andriamanitra, fa tena ory navesatra tokoa ny fonao teo anatrehan'izany fijaliana izay natrehanao izany. Fijaliana ara-nofo, fijaliana ara-panahy, fijaliana amin'ny lafiny rehetra Tompo. Fa nataonao izany satria ianao natosom-pitiavana ary satria ianao dia tena vonona tokoa ny ankatoa hatramin'ny farany ny sitrapon'ny rainao. Ary satria nandalo sedra ohatran'izany ianao dia fantatray fa ankehitriny ianao dia efa nasandratra tany an-danitra ary afaka mivavaka tokoa ho anay. Ary misaotra anao izay ny amin'izany Andriamanitra. Mangataka aminao izay ankehitriny mba hahatonga anay hitsakotsako, hatsiaro, handinika lalina an'izany fanoloran-tena izay nataonao izany, mba hahatonga anay tokoa ny hanolotra ny ainay iray manontolo momba anay iray manontolo ho voninahitra Andriamanitra, ary mba ho atolotra ho anao Tomponay Jesosy Kristy. Voninahitra ao irery ary. Amen. Dia mbola misaotra anareo ary mbola manome fotoana anareo rapitso amin'ny 5 indray hanohizantsika sy hamarana antsika ny fandinihana nitranga tamin'ity herinandro masina ity.
veloma tompoko ary samy hitahin'ny tompo isika rehetra.